Salamadolo androany isika dia ndao indray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra ireto tontolon'ny robotika voaositra ho tompon-dakalefitra aty Afrika ny ekipa malagasy robotiako tamin'ny fifaninanana panafrika robotics competition 2024 izay natao tany Senegaly. Fampiasana zaza-tsy ampy-taona tena ambony ny tarehy marika ho an'i Madagasikara. Raha famonona any Alanina niakatra fitsarana io tamin'ny valora maraina teny Anosy izay raha famonona Andrakotozafy Alain izay. Resaka atleta malagasy indray dia tonga nitsidika azy ireo ny filoha Andry Rajoelina. Grand P manohana tsy misy fepetra anireo atleta afrikanina mandritra an'izao lalao olimpika izao. Ireo no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sesy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany dahoary. Tsy vitsy ary maro ireo tononora malagasy izay manan-talenta indrindra fa azo lazaina ao anatiny ireo sangany amin'ny resaka fahaizana izay na ny eo amin'ny tontolon'ny ara-tsiansa izany na eo amin'ny tontolon'ny haiteny sy ny maro hafa. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia teo amin'ny tontolon'ny ara-tsiansa satria tafiditra ao anatin'izay tontolo ara-tsiansa izay mo ny eo amin'ny lafiny irony fahaizana any teknôlôjia vaovao amin'izao ankehitriny izao. Tamin'ny tontolon'ny robotika no tena nampisongadina any Madagasikara tato anatin'ny volana vitsivitsy tato izay nisy solotena any Madagasikara mo ny faninana tamin'izay resaka robotika izay. Ka voaositra ho tompon-dakalefitra aty Afrika ny ekipa malagasy robotiako tamin'ny faninanana panafrika robotique competition ny taona 2024 izay natao tany Senegaly. Midika izany fa tena manam-pahaizana ny tanora malagasy fa ny eo amin'ny resaka fanohanana sy ny resaka ara-materialy sisa no mila amafisina kely dia ho tafa isika malagasy raha izao no mitohy. Ary ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ara-teknika sy ara-tsiansa ihany koa dia tokony vao may ampiroboroboana indrindra fa ireo karazana laboratoire informatika sy ny maro hafa dia tokony tena atao miroborobo raha ho an'ny malagasy zay mba hahafahan'ireo tanora malagasy mivelatra kokoa amin'izay resaka ny teknôlôjia moderna sy ny maro hafa izay. Ka noho izany dia mila fanovana rafitra ny programme fampianarana amin'izao ankehitriny izao mba hahatonga ny fampianarana eto Madagasikara mba ho tafiditra ao anatin'izay rafitra vita mizazoro zay ary maharaka ny fenitra iraisam-pirenena ary indrindra maharaka ny filany ireo orinasa rehetra maneran-tany eo amin'ny sehatry ny asa izay. Fa ny olana kely mantsy amin'ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao ankehitriny izao dia hita fa efa somary tolo ny fomba fiady sy ny fomba fiasa eo anivon'ny fampianarana malagasy satria raha ny programme fampianarana mbola tany amin'ny taona efa ela be tany dia mbola izay no hoentina ampianarana ny tanora ankehitriny dia lasa tsy mifanaraka amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia ny fampianarana ka izay no tokony asiana fanitsina kely eo amin'ny lafiny fampianarana malagasy zay fa raha vao izay no vita dia ataoko fa handroso ny tanora malagasy ary moramora amin'ny tanora malagasy niditra eo amin'izay sehatry ny asa iraisam-pirenena izay indrindra fa eo amin'ny lafiny teknôlôjia moderna amin'izao ankehitriny izao. Eo ihany izay resaka fampianarana izay sy ny resaka talentan'ireo tanora malagasy zay fa ankizy iray amin'ny roa eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 17 taona na 17 isanjato eo no eo no efa miasa eto Madagasikara na dia eo aza ny lalàna mifehy momba ny fanafoanana ny endrika rehetra amin'ny fampiasana ny ankizy. Azo ambara hoe tena ambony izany taha izany amin'izao fotoana izao. Marina fa ny asan-tanana ho an'ny ankizy dia tena mihoatra ny amin'ny zazalahy izay 50 isanjato raha oharina amin'ny zazavavy 70 isanjato. Ny fanadihadiana momba ny toe-javatra ara-sosialy sy demografika dia manamafy fa ny asa-tanana ho an'ny ankizy dia mety hiteraka fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny fivoarana ara-sosialy. Miroso amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny fanajana ny zony hifaly handeha any amin'ny sekoly ary hanararaotra ny tena ny fahazazany ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na OIT eto Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Eny io moa zany satry foana ny hanaraka an'izay lalàna izay amin'ilay hoe tsy azo ampiasaina ny ankizy tsy ampy taona
kanefa moa dia noho ny fahasahiranana izay mianjady amin'ny voaka malagasy noho ny afitsoko ny toe-piainana amin'izao ankehitriny izao a dia voatery ny ankizy tsy ampy taona miditra avetsany a amin'izay sehatry ny asa izay a mba ho fanampina amin'ireo ray aman-dreny indrindraindrindra fa ireo ray aman-dreny izay marefo sy ny ireo izay manana kilema ka tsy manana afa-tsy ireo zanany kely izay mbola tsy ampy taona dia miditra amin'izay sehatry ny asa izay a ary tsy vitsy amin'izy ireny no tsy afaka manohy ny fianarany intsony a amin'ny fanampiana an'izay ray aman-dreniny izay tena mampalahelo ny zava-misy fa nefa moa akory ny atao a izay moa mahatonga an'ilay fitenenana manao hoe tsy ny alika ny tiatory eny an-tokotany fa noho ny tsy fananana dia voatery mipetraka mitoloky ary matory eny an-tokotany eo ihany izay resaka fampiasana ankizy tsy ampy taona izay a fa niakatra fitsarana tamin'ny anio maraina tamin'ny valora teny anosy ny raharaha famonoana andrakotozafy Alain Maherinjaka na Alanina ilay tovolahy kely vao 10 taona monja nisy namono tao an-tranony tetsy Andavamamba ny 10 febroary 2024 mpivady mpanofatrano tao amin'ny Alanina ihany no isany voarohorohy ho atodohany kotrika ny famonoana azy havana sy ny naman'izy mivady kosa no nanatanteraka sy ny mpiray tsikombakomba ka noho izany dia mila mailo hatrany eo amin'ny fiainana andavanandro satria ny ratsy dia tsy kely lalana ary matetika ny olona manodidina sy ankaiky anao ihany no manao ratsy aminao a ary ireo ihany koa no mety hahafaty anao a amin'izay andro tsy ampoizina izay satria ireo moa ny olona izay netriretina fa atokisana nefa dia izao mivadika biby ny olombelona ka sarotra ny hatoky olona eo amin'ny resaka fanatanjahantena indray dia fantatra tamin'ity androandroany ity fa nandeha nitsidika an'ireo atleta malagasy ary nitsodrano azy ireo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba ahavita tsara izy ireo amin'izay fifaninanana izay ataon'izy ireo any ampitan-dranomasina any France any marimarina kokoa mandritra ity lalao olimpika ity manoloana izay moa dia velom-pisaorana ary velo-kafaliana ireo atleta malagasy sy ireo délégation rehetra niaraka tamin'izy ireo mandritra ity lalao olimpika ity raha vantany vao nahita ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina azy ireo tany Paris izay ka dia nisaotra sy nidera any filohan'ny repoblika moa izy ireo amin'izay fanitrenitena sy fahafozana fotoana mba hitsidihana azy ireo zay tany Paris izay tamin'ity herinandro ity ka andrasan'ny maro araka izany ny vokatra izay hoentin'ireo atleta malagasy izay mifaninana amin'izany lalao olimpika any Paris zany amin'izao ankehitriny izao ary miandrandra ny fandresena avokoa ny voaka malagasy rehetra manerana ny nosy sy ny ampitan-dranomasina rehetra amin'izao ankatoko ny lalao olimpika izao eo ihany ny fitsidihany andriamatoa Andry Rajoelina tany Paris izay ao anatin'izao lalao olimpika izao dia nilazany heviny ihany koa ny mpanakanto kalaza i Grand P moa izany ary nilaza izy fa manohana tsy misy fepetra an'ireo atleta afrikanina rehetra izay mandray anjara amin'ity lalao olimpika ity i Grand P moa iarantsika mahalala fa artista guinéenne Moussa Sadiana Kaba zay ny tena anarany fa ny afantarany be sy ny maro azy dia Grand P araka izany dia tsapa fa tena mankaty ary manohana any afrikanina iray manontolo i Grand P ary ao anaty fony izany fitiavany any Afrika izany izay moa ny masaka azy naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovoatrany miabony amin'ny sainina antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomatapatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa